Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalalabrantsika rehefa kotratra ity talata fa 16 ny volana jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 10. Isaia toko 10 andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Eny Jehovah tompony maro amely azy amin'ny kotopia tahaka ny namelezana ny Midianina teo Ambatolampy Horeba, ary nitsorakazo ny aingany eny ambonin'ny ranomasina ka atsangany tahaka ny fanao tany Egypta. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka eo an-tsorika ao ny entany, ary ny bao fitondrana ho afaka amin'ny vozonao, ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fiatavezany. Injao tonga ny Hayaty izy, mamaky ny Migrony izy, ary mametraka ny entany ao Mikimasy. Mihoatra ao Ankady lalana izy, ao Geby isika no andry hoy izy, mangovita rama. Mandosotry Gibeany Saoly, mikikika mafy ny zanaka vavin'ny Galima, mampandrisy sofina ilay izy, indrisy ry Anatota mahantra. Lasa mandosotry madimena, ny mponina ny Gebima mitondra ny entany mandositra. Anio izy mbola mitoetra ny Noba, manintsitra ny tanany manambana ny tendrombohitra Ziona zanaka vavy dia ny avoanan'i Jerosalema. Indro Jehovah tompony maro, manapaka ny rantsany madinika amin'ny heriny matahotra, ary injay mijoaka lava no voakapa, ary izay avo no ahitry. Ary kapaina vy ny ala mikirindro, ary libanona dia alamaky ny ray mahery. Ray masonao, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny famonjen'Andriamanitra izay moa no asehon'ity Isaia toko 10 ity. Andriamanitra mamonjy, Andriamanitra manafitra, Andriamanitra manapaka ny ziogan'ireo izay mitodika aminy. Amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany dia ny fanao fangalam-pery Andriamanitra sy ny zanak'Israely. Marimarina kokoa ny bokin'ny Jeremia mpaminany toy izay ny Isaia mpaminany. Fangalam-pery ahoana moa? Zanak'Israely dia nieritreritra fa ny fahombiazany, ny famirapiratany teo amin'ny fiainana hitantsika eo amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany izany. Tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany dia namiratra ny fiainana, nandeha ny toe-karena, nilamina tsara ny varotra, tsisy korontana fa nilamina ny fandriampahalemana. Dia nihevitra ny zanak'Israely fa avy aminy izany. Nihevitra ny zanak'Israely fa avy aminy izany satria niasa izy, satria niezaka izy, ary dia nanao izay nahafinaritra azy izy. Satria no eritreretiny fa mety foana ny atao dia nanao izay nahafinaritra azy izy. Kanjo tonga Jeremia mpaminany manao hoe tsia, io heverinareo milamina mampilamina ny fiainanareo inge tsy hoe satria avy aminareo fa satria Andriamanitra mamindra fo taminareo. Dia navelany nandeha ny toe-karena, navelany nandeha ny varotra, nasia ny fandriampahalemana, fa izao raha tsy miverina amin'Andriamanitra ianareo, mialina amin'ny lalany ratsinareo, dia ho foana ny fiainana mahafinaritra io. Toy ny zanak'Israely manao hoe ny fiainana mahafinaritra nge vokatry ny fihazana. Inona moa no tokony hiverenana amin'Andriamanitra? Mety ihany ange izao fiainana izao, matoa mandeha ny fiainana dia izao satria Andriamanitra faly aminay. Dia hoy Jeremia manao hoe tsy faly aminareo Andriamanitra, fa mamindra fo aminareo izy, fa miala amin'ny lalany ratsinareo. Ary dia nefaran'i Jeremia mpaminany moa novonoina natao martyra. Misy tantara fantatsika tsara tamin'ny mbola kely, nataony Jean de La Fontaine any amin'ny taona 890 any ho any. Ilay tantara nazahoana an'ilay teny hoe à l'œuvre on connaît l'artisan.
zay tantara fantatsika ny hoe ny asa no hamantarana hoe iza ny marina. Amin'ny alalan'ny asa no ahafantarana ny hoe iza ny tena nanao, iza ny tena miasa, ny vokatry ny asa. Ny tantaran'ny Jean de La Fontaine haitsika tamin'ny mbola kely dia tantarany ny tantely sy ny frelon. Zany hoe ny frelon moa karazan-drazana ohatrohatran'ny hoe fanenitra ihany saingy lehibebe izy, maventiventy kokoa izy. Dia ndray maka hoy Jean de La Fontaine, leobe ny frelon, hoe tsy tiany ny olona satria samy manindrona ihany na ny frelon na ny guêpe na ny abeille, na ny tantely na ny fanenitra na ny frelon samy mpanindrona. Fa ny frelon kosa dia tsy tiany ny olona satria mitovitovy amin'ny tantely ihany samy monina eny an-tsaha eny fa tsy mitondra n'inona tsy mitondra mamina. Toy ny frelon fitantaran'ny Jean de La Fontaine azy ndray maka manao hoe ahoana re mba hitiavan'ny olona antsika ity andao rangaha hoy ny frelon zany, ataotsika hoe isika ny nanao ny tantely hoe io tantely mamy io. Amin'ny malagasy moa mitovy ihany ny tantely ny antsika na le biby na lay mamy de samy tantely ihany ny antsoina azy. Fa amin'ny vazaha moa samy hafa ny azy ny abeille sy ny miel lay ranoky iny. De io lay frelon be deaibe zany ny teny manao hoe andao rangaha ambaratsika amin'ny olona fa itsika ny manao ny miel na manao ny tantely de am'izay tsika tian'ny olona fa leobe tsika ty tsy tian'ny olona lafy ty, haratsian'ny olona, haratsian'ny fiarahamonina, tsy tian'ny mpiarabelona, fa andao rangaha tenenitsika hoe tsika mitovitovy amin'ny abeille mitovitovy amin'ny tantely ihany de andao rangaha tenenina hoe tsika manao ny tantely manao ny miel. De lasa am'izay ny hevitra am'izay ny rehetra manao atao ny hevitra tsara tokoa zany, andao aratsika de tetezitsika ny olona rehetra hoe mba zay manao ny miel manao ny tantely avy aminay io tantely mamy io. De lasa ny monimonina eraky ny tanàna ny frelon mitety ny olona rehetra hoe zay mahavokatra ny miel, zay mamey ny tantely, zay mamey miel. Dia nanomboka an'iny io hay ve de zay no mahatonga an'ireny mamy hoaninareo rehetra reny, zay mahatonga an'ireny mamy sotroinareo rehetra reny, zay mahatonga an'ireny mamy fatao amin'ny raha aty Madagasikara ao fantatsika ny anjara toeran'ny tantely raha aty Madagasikara, zay no mahatonga anareo fa manala amin'ny fatao amin'ny dité fanao amin'ny fiorana aza moa ndraindray na tahak'izany, mahatonga fanaovana fanafody, zay mahatonga an'ireny mihitsy hoy ny frelon. Farany tonga tany am-potsofin'ny reny tantely sy ny abeille zany lay fe hoe misy misantroka hono ny asantsika satria riry moa variana miasa fantatsika fa ny tantely de mahery miasa. De nitaraina zany ny abeille na nireny tantely tsy marina nge ny fiorenareo tena tsy marina mihitsy, tsy marina fa ny frelon de mandainga fa zahay no manao an'io. De koa izy efa ny olona rehetra efa manomboka miny fa ny frelon nanao ny miel fa ny olona zany efa ahoana ny lazanareo abeille fa nareo no manao azy, jereo tamin'ny frelon reto efa manazava amin'ny olona rehetra, manazava amin'ny zavatra maro samihafa fa izy manao ny miel. De eo zany reny tantely nanao ahoana moa zany zahay nge ny hitanareo de tsisy hevitra mihitsy fa ny hitanay aloha ny reniny sofinay dia izy ny manazava aminay amin'ny Cyprien eto hoe izy ny manao ny tantely, manao ny miel io. De nalahelo mafy ny abeille satria variana ny asa de nitady mpitsara, nitady mpanelanelana de natsoina ny fanenitra, ny guêpe zany, natsoina ny fanenitra hoe avy tsara ao ty ady ty fa tena sahirana mihitsy zay. De ahoana hoy ny guêpe, tsotra ny antony, ny frelon de milaza fa izy ny manao ny miel, izy ny manao ny tantely zany de zao ny fanaovany azy io de nazavainy tsara. De eo ny guêpe mantsana ny tantely de ahoana kosa ny ataonareo ka ny ataonay ndray de izao, zay nge manao an'io, zay zao manao an'io hoy ny guêpe, hoy ny abeille. De eo le guêpe manao eny ary zany hoy ny fanenitra nanelanelana tsotra fotsiny hoy izy, avy nareo frelon aty aseho eto androany fa mahay manamboatra tantely nareo, aseho izao de izao fa mahay mamboatra tantely nareo. De natsoina
eo zany mijebo ahoana moa zany kefa tsy efa mazava ve fa zay manamboatra aniko manina indray zay no atsona anaporofo an'izany efa mazava efa ny olona rehetra efa resy lahatra fa zay frelon manao ny tantely ka inona indray no mbola tadiavinao andre matompo tsara matsengikeliko zany efa haina io zavatra efa mazava be mihitsy reny olona rehetra reo vavolombelona efa nandreny fanazavanay fa zay manao ny tantely tsotra ho nikelo avoaety fotsiny fa mahay tantely nareo de mazava ho azy tsy navita nanao tantely iny kely fa tsona nytereny tantely sy ny abay avia voay ara ny tantely de natorona namboatra ny tantely teo ny abay de vita ny tantely de zay natonga le teny hoe à l'œuvre on connaît l'artisan zany hoe indraindray mandany andro isika manazava lay zavatra ataotsika lany angovotsika manazava fa hoy eto Jean de La Fontaine manao hoe ny asa ihany ange no ny tsara ny asanao no ny tsara zay ataonao no ny tsara fantatreny ihany aza mandany andro aza mandrera-tena manamary tena mandeha makary fa rakaraky ny anamarinanao ny tenanao arisy ary indraindray mandany fotoananao fa ny asanao fantatreny ihany ny olona tsy adala fa fantatreny ihany ny hoe ry miasa ry miresaka fotsiny ry miasa ry misantoka fotsiny ry miasa fa ry de tsy manao afa-tsy manjenjena sy mitety manao fary mitety totsika hoe mitety trano fotsiny iny ary dia tsy misy hafa am'izany de boky ny Isaia mpaminany ty sy Jeremia mpaminany zanak'Israely de tena sanatria nanao de le frelon hoe zay ange navitan'izao zay tafita satria zao zay satria avy aminay daholo natonga an'izao rehetra zao de Andriamanitra ny teny manao hoe tsy anareo ny asa fa zany ny asa tsy anareo no natonga ny fiainanareo ohatr'izao fa zany nanome anareo io de zao ara ho tsaraina ka izao noho izy Andriamanitra ho tsoahako eo aminareo asehoko aminareo fa tsy nareo tsy mahavita ininona tahaka le frelon nareo de nesorin'Andriamanitra tamy zanak'Israely ny zavatra rehetra ary de nianjaanja teo ny zanak'Israely fa babo tany Babilôna ka tsy mahavita na inona aina namary tena fotsiny ihany ainy hevitena ho zavatra fotsiny ihany fa tsy navita na inona saingy zao nefa ny am'ty Isaia toko fahavolo ity riavako de tsy nijanona tam'izay fanamelohana ny zanak'Israely zay Andriamanitra fa namonjy azy tao anatin'izay fiheveran-tena ho zavatra kanefa tsy mahavita na inona tena velan'Andriamanitra ho babo tany Babilôna ahatsiaro hoe tsy misy heviny inge tsy afaka mamokatra na inona nge izy izay eo aminy inge de avy amin'Andriamanitra izay rehareany inge de avy amin'Andriamanitra ary dia manapa-kevitra Andriamanitra amin'ny bokon'ny Isaia mpaminany io fa hamonjy azy indray eo ambany vahohon'ny Babilôniana amela azy ho babo Andriamanitra mba hialan'ilay toetsaina ratsy tao aminy le toetsaina fiheveran-teny ho zavatra le toetsaina tsy mila an'Andriamanitra le toetsaina mirehare le toetsaina mihevitena ho mahavita samy rery de navelan'Andriamanitra ho babo izy mba hialany zany revako misy filozofa anankiray fantatsika tany amin'ny terminal hoan'izay nanao terminal antsoina hoe Hegel zay nanao filozofia des sciences tamy fotoan'andro na ankehitriny aza de mahafantatra ny Hegel de protestanta iringiriny tsy mahasatratra vakina ny filozofian'ny Hegel isan'ny filozofy sarotra vakina Hegel fa anankiray am'izay famerimberiny Hegel dia ny fanazavany amin'ny antsoina hoe tantara satria filozofy ny resaka amin'ny tantara Hegel dia hoy Hegel hoe ao anatin'io tantara io dia mivonoana atsiaro fa misy mandrakariva zavatra sarotra tsy mora akory ny fiainana ao anatin'ny tantara
Ary Hegel dia manazava fa anisan'izay voalohany no fanazavana Hegel no hoe io zavatra krizy lalovan'ny olona ao anatin'ny tantara io. Io zavatra sarotra, io fifandonana ao anatin'ny tantara io de afaka miteraka zavatra vaovao indray. Hegel no voalohany nanazava mazava tsara ny amina hoe ny zavatra mifandona nge, ny krizy nge de tsy voatery mihiba akory fa afaka mitondra zavatra vaovao. Filôzofia zany fa tsy teôlôjia akory. Ny hoe indraindray ny zavatra mihiba ozy rehefa misy zavatra vaovao rehefa ampifandonina ozy mihiba sy miabo de misy zavatra vaovao. Zay le mahatonga le fomba fiteny hoe thèse sy antithèse de misy synthèse. Filôzofian'i Hegel rano fotsiny iny no hoe ny fifandonana no miteraka zavatra vaovao. Rehefa ohatra ka misy anankiray misintona midina de misy anankiray misintona miakatra de zao lasa misy mouvement, lasa tahaky ny kodiarana bisikileta na tahaky ny piston-na fiarakodia. Zany hoe amin'ny Hegel de zao ny krizy akory tsy voatery mihiba fa afaka mitondra zavatra vaovao ny krizy. Ary amy lafin'ny filôzofia zany fa na eo amy lafin'ny kristianina mihitsy ary dia ny dikany hoe navelan'Andriamanitra nandalo krizy ho babo tany Babilôna ny zanak'Israely de zao tian'Andriamanitra anana fiainana vaovao izy ao aorianan'io. Tian'Andriamanitra anana fiainana vaovao izy fa le fiainana vaovao tsy araka ny filozofian'i Hegel akory hoe navela hoe ny fifandonana de miteraka ho azy zavatra vaovao ao, hoe navelan'Andriamanitra nandalo krizy ny zanak'Israely de isy zavatra vaovao hipoitra ho azy, tsia. Fa navelan'Andriamanitra nandalo krizy ny zanak'Israely mba hibebahany sy hiverenany amin'Andriamanitra. Tsy ilay krizy ny zava-dehibe fa ilay fibebahany hiverina amin'Andriamanitra indray. Ade zay ny afatra Isaia mpaminany. Lay fanamarina tena tahaka lay frelon teo, lay freariana, lay fisandohana ny asan'Andriamanitra ho asany tena. Zany nanitsin'Andriamanitra ny zanak'Israely ary tia hiverina ao amin'Andriamanitra indray hoe verena amin'Andriamanitra. Naveriny andalo krizy mba hatsiaro saina hoe rehefa tsy eo Andriamanitra tsisy hevi ny fiainana. Afaka malala ity Isaia toko 10 dia manome toky Andriamanitra amina lafiny zavatra roa. Voalohany, hanapaka ny ziogany fanandevozany izy, hanapaka ny baoan'ny fanandevozany izy. Ary zay Andriamanitra tsy mijery fotsiny ny fangirifirian'ny mpanompony izy fa mamonjy azy ao anatin'ny fibebahany. Ary zany andrasan'Andriamanitra amitsika le afaka malala, ny fibebahantsika sy ny fiverenantsika amin'Andriamanitra. Tsy misy eta mavesatra tsy zakatsika averin'Andriamanitra andalo ao amitsika fa tapahan'Andriamanitra reny eta mavesatra reny rehefa mibebaka isika. Ny andrasan'Andriamanitra zany de ny fiovampo, ny andrasan'Andriamanitra de ny fibebahana. Inona moa ny fibebahana? Famerenana an'Andriamanitra ao amin'ny toerana ao am-potsika indray, fanetretenantsika hanaiky fa Andriamanitra ny fototry ny zavatra rehetra, fa tsy misy fiainana raha tsy eo Andriamanitra. Fa ny faharoa zay asehony Isaia toko 10 ty, tsy hoe manapaka ny zioka ihany Andriamanitra ka mamonjy ny mpanompony fa mitsara ireo zay mirehare, mitsara ireo zay miratsy fanahy, mitsara ireo zay mihevitra ny tenany ho feno, hoy izy manao hoe ary zay avo no ahitry, kapaina vy ny ala mikirindro ary izay mijoaka lava ny voakapa. Le afaka malala Andriamanitra mandrantsana ny krizy, ny fizaham-toetra, ny fahababona tena navelan'Andriamanitra andalo mba handrantsanana ny ratsy hiala amin'ny tsara. Le afaka malala zava-dehibe ara ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Tiany Isaia mpaminany ho takaritsika dia ny tsy ahatongatsika hovariana ao anatin'ny krizy fa hiverenatsika amin'ny fibebahana ao amin'Andriamanitra, hiavaozantsika ao amin'Andriamanitra
mba tsy ariatsika. Ny tiana Isaia mpaminany ambara amintsika de zao, mbola tsy miova Andriamanitra, manafaka mandrakariva izy, mamonjy mandrakariva izy, eo mandrakariva izy, azo atolona mandrakariva izy. Ny tiana Isaia mpitakatra antsika de zao, mbola mahavonjy ny tanan'Andriamanitra, fa miandry ny fibebahantsika izy, miandry ny fivererantsika aminy izy, fa rehefa mivera aminy isika de mamindra fo izy, fa ny tanan' Jehova tsy fohy falava noho ny mpaminany. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay, fa tao aminao hiala amin'ny fanamarina tena, tao aminao hiala amin'ny fireharehana, tao aminao hiala amin'ny fiheveran-tena ho feno. Misaotra tompony amin'ny afatry ny teninao zay mampatsiaro anay, fa ao aminao ihany misy ny fiainana. Ary zay rehetra eo aminay de avy aminao, tsisy azonay ireharehana, tsisy ny azonay isandohana, fa avy aminao avokoa zay eo aminay. Mamelà anay Tompo raha toa ka mirehare zahay, mamelà anay raha toa ka tsy apetraka amin'ny toerana maha-Andriamanitra anao ianao, fa ny tenanay no tsaronay, ny fototry ny fahombiazanay de avy aminao fa tsy avy aminay, indrindra avy amin'ny famindramponao. Misaotra Tompo fa ny zavatra rehetra ataonao miara-miasa mba hahasoa anay, ka na ny krizy lalovanay isan'andro ara, de manjary mampiorona ny finoanay. Tahito tontolo andronay ity Tompo, tontolo andro iarahanay aminao, tahito tontolo andro ty, tontolo andro ahombiazanay, anomponay ary hifalianay aminao. Sa mahafoina masaraka anay no Tompo, manjaka tomponay arako fifalianao ny tontolo andronay iny. Jereo ny asanay, jereo ny tokantranonay, jereo ny fikelezanay nanay. Misaotra Jesoa. Amen.